Mifikira amin'Andriamanitra antso sy fampirisina zany lohahevitra zay ho ataontsika anio manasa anao indray hanaraka izao fandaharana izao. Araka ivavaka tsika manao mialohan'ny rahantsika mandinika ny soratra masina. Ivavaka tsika. Ray masonao ankasitrahana fenony amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao dia nomenao fotoana indray izay mba ahafahanay mandray fampaherezana sy mandray fampirisina ny amin'ny fikirana tanteraka aminao. Ka aoka ianao Jesosy eo mba hanatrika izao fotoana izao ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Mifikira amin'Andriamanitra zany no lohahevitra zay rahantsika mijery androany ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mahatoky Andriamanitra ny amin'ny teny fikasana zay fantatsika fa tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehova tamin'ny taranak'Israely fa tanteraka avokoa zany rehetra zany araka ny voalazan'i Josoa toko fa 2:5 hitantsika hatreto fa ny zanak'Israely dia nampifikiran'Andriamanitra taminy satria ny tsy fankatoavana azy dia miteraka mety ho fahalavona, faharesena ary nametraka fitsipika mazava Andriamanitra hoe hatraizany mampisaraka atsika, hatraizany ho azontsika atao ary maneho Andriamanitra fa raha vao miala amin'izany isika dia miteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Mba hialantsika ary ny amin'ireo hoe fahatezeran'Andriamanitra sy ahafahantsika tsy hatsapany zany akory dia inona no tokony ataontsika? Ny voalohany dia izao, tsy hoe mitadidy mandrakariva reo aza ao amin'ny Baiboly ny tena zava-dehibe tokony ataontsika fa izao, ny fampitomboana, ny fanoloran-tena marina sy ny fahatokiantsika amin'i Jehova. Tadidin'ny rehefa mandrara Andriamanitra dia misy teny fikasana ao ka aza mifantoka loatra ny amin'ireo fandrarana ny amin'ny hoe aza atao zao na azo atao zao, fa aoka kosa isika hifantoka ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika mba hahafahantsika hoe iny no hisarika ny saintsika, hitarika antsika ho any amin'ny lalan'ny fahombiazana. Ny matoanteny izay hovakiantsika ao amin'ny Josoa toko 7:1-20 dia miresaka amintsika hoe tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an Jehova Andriamanitrareo. Dia io zany no ampirisian'ny Josoa antsika hoe aoka ho tia an'Andriamanitra tsika mba hahatonga antsika hifikitra tanteraka amin'Andriamanitra. Ny fifikirana rehefa mamaky ny Deutéronomie toko 4:4 tsika dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ianareo izay nifikitra tamin'i Jehova Andriamanitrareo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Io dika teny hoe mifikitra amin'Andriamanitra io dia ampiasaina mba hilazana ny fanekempanambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Toy ny ao amin'ny Genesis toko 2:4 ohatra dia miresaka ny Baiboly hoe ary noho izany lehilahy dia andao niraisy reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Zany hoe ilay mifikitra zany dia fikambanana tsy misaraka, misy fandaozana toerana anankiray dia lasa makeo. Tsika zany dia raha hifikitra amin'Andriamanitra mila fitiavana aloha voalohany indrindra, mila fandaozana ny fiainana teo aloha ihany koa dia andeha hifikitra amin'Andriamanitra. Ary hitantsika tsara ao amin'ny Rota toko 1:4 koa ahitantsika an'io matoanteny hoe mifikitra io dia izao no voalazany hoe dia samy nanandratra ny feony indray izy roa vavy ka nitomany ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy fa Rota kosa nifikitra taminy ihany. Zany hoe i Rota dia nampiseho an'izay fifikirana izay koa hoe na tsy manana i Naomi na maty ny zanany tokony ho vadiny naiza lehany dia hanaraka anao ny Andriamanitra ao no Andriamanitro. Zany nolazain'ny i Rota tamin'ny Naomi. Koa io fifikirana io zany no nampiavaka ny taranak'Israely hatramin'izao anio izao. Fa rehefa mijery an'io fifikirana amin'Andriamanitra io tsika, rehefa tsy mifikitra amin'Andriamanitra indray anefa ny zanak'Israely dia hitantsika tamin'ilay lesona efa hitantsika fa miseho ny fahatezeran'Andriamanitra. Koa ny ampirisihana antsika zany dia ny fifikirantsika amin'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra mba hahafahantsika misitraka ireo fitahiany fanekena, mba hahafahantsika mandray
ireo fahatokian'Andriamanitra dia tsy maintsy mitoetra ho mahatoky eo amin'Andriamanitra isika. Koa ny didy izay miteny hoe mba ho tian'Andriamanitra dia tia mifamaly izy io. Andriamanitra no efa tia antsika taloha dia mangataka antsika izy mba ho tia azy. Maniry anana fifandraisana akaiky dia akaiky amintsika toy ny fifandraisam-bivady ihany koa Andriamanitra, ka raha ohatra ka mamaly ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia azo antoka fa anohy ny fitahiana sy ny fanambinana antsika Andriamanitra. Mifikira amin'Andriamanitra. Mifikira amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana azy, mifikira amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny firaisana akaiky dia akaiky aminy, ary mifikira amin'Andriamanitra amin'ny fihetseponao rehetra mba hitarika anao any amin'izay anaraka an'Andriamanitra any amin'izay rehetra alehany. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia mitarika antsika hifikotra aminy. Koa nanome didy Andriamanitra ny amin'ny hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, andao hifikotra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fitiavana izany isika. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, ianao anie aneho isan'andro ny fitiavanao anay, mba hahafahanay hifikotra aminao ka aneho fitiavana anao ihany koa amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didinao. Dia meteza hiaraka aminay amin'ity fotoana rehetra, androm-piainanay rehetra, ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.